Mikorosofahana tanteraka ny zava-misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra. Tsy hitambaolana mandrak'androany ohatra fitohanan'ny fifamoivoizana. Fanampin'izany, tsy misy intsony koa ny fanatsarana sosialy sy ny toe-karena-ponina raha etrany resahina. Nampiakatra ny etrany kominina Antananarivo renivohitra izay zavatra atao eto amin'ny tanàna dia takiana vola avokoa hoy Clémence Raharnirina. Vokany, tsy mahalohetra intsony ny akamaroam-ponina tato anatin'ny 3 taona noho ny asarotra ny fiainana. Miena araka izany ny vola kirakiraina eo anivon'ny kominina. Tao lafo be ny etra, nampiakarina hatrany amin'ny 4,900 nitarika izany fanapa-kevitra izany tsy fandoavan'ny mponina ny etrany ka nitarika fienan'ny vola kirakiraina ho an'ny tanàn'Antananarivo satria tsy nandohetra ny mponina. Farany teo zao tamin'ny farany 2024 zay voalasan'ny roa ohatra nandoa etra ny mponina rehefa nanapa-kevitra ny mpitantana ny PDS izay be ny tanàna ankehitriny moa zany fa hoe hoahena ny etra. Ankehitriny indray nefa tamin'ny teti-bola teo dia hoe ahena le etra fa tsy ilay dégrèvement moa fiteny anazy amin'ilay terme technique tamin'ilay fampidinana etra farany teo tsy ino no natao référence fa ilay fiakarana efa 4,900 tamin'ilay tsy nandoavan'ny mponina Antananarivo etra tamin'ny tsy haiko 3 taona efa taona lasa. Ny amin'ny hoe sao dia hitarika tsy fandoavan'ny olona etra indray ilay fakana référence ilay fiakarana lafo be fa tokony ilay efa fampidinana etra izay natonga ny olona roa ohatra nandoa no tokony natao référence zany tao anatin'izay. Tsy ny resaka etra ihany no olana eto amin'ny tanàn'Antananarivo fa eo koa ny resaka fitanterana izay hitakiana vola be amin'ireo mpandraharaha indrindra fa ireo mpitatitra taxi be raha ny fanazavana ihany. Mampametra-panontaniana araka izany ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny tompon'andraikitry ny tanàna eo amin'ity sehatra ny fitanterana ity sy momba ireo mpivarotra amoron-dalana. Ao anatin'ny teti-bola zao dia natao lafo be ny vola ilaina amin'ny mpitatitra. Ny tenako amin'ny mpanolotsaina ao anatin'ny voameran'ny fitanterana sy amin'ny mpikambana anatina rafitra mpitatitra ny tenako dia mahafantatra ary mahita fampiresaka raha teo amin'ireo mpitatitra maro samihafa indrindra eo amin'ny sehatry ny taxi be hoe tsy zaka ilay fanapa-kevitra ny raisin'ny commune. Dia nefa ny commune tsy andany araka andresaka teo sahirana sy manam-bola, sahirana ara-bola ary mila vola. Dia le fanapa-kevitra ve zany apetrako ny fanontaniana fijery koa zay aloha tsy voahevitra efa niresahana tamin'ny be ny tanàna nanaovana ady hevitra mivantana nefa le be ny tanàna ohatra mitady tsy hemitra amin'ilay fanapa-kevitra dia ho hitantsika indray koa ny conséquence an'izay. Zany zao ny olana amin'ny resaka tsena io. Apetraka le fandaminana hoe lazaina fa hoe mila madio ny tanàna ekena marina izay fa le fanadiovana tanàna ao anatin'ireo tsy maintsy fanesorana le mpivarotra amoron-dalana nefa le mpivarotra amoron-dalana fantatsika tsara fa tsy mora zany mandamina tampotampoka mpivarotra amoron-dalana zany eo ihany koa le izy hoe voahevitra sa tsy voahevitra, voadinika sa tsy voadinika raha ny fijery azy aloha tsy tao anaty teny irana anatina fifampiresahana nanaovana anazy fa didy-jadona na fanapa-kevitra tonga dia hoe avy any amin'ny mpanatanteraka manokana dia io fa miteraka olana le izy. Tsy mazava mihitsy hatreto ny tena fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka amin'ny fitantanana ny tanàna. Fanapahan-kevitra tandrametaka ny raisin'ny fiadidian'ny tanàn'Antananarivo raha ny fanamafisana trano. Marina fa rehefa mialaza be fa hoe ny Madagasikara Antananarivo moa zany indrindra dia andray an'ilay fiaonan'ny COI na ny voameran'ny ranomasimbe indiana tsy ho ela. No izay antony izay indrindra fijeriko azy manokana hoy aho no antony mahatonga ilay fikoropahana izay ataon'ny eo anivon'ny mpanatanteraka eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna sy eo anivon'ny fanjakana mpitondra fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao satria hitantsika tsara fa somary samy mihetsiketsika daholo ny volomboasary fanadiovana tanàna, fandokoana rindrina sy ny sisa satria hoe ho avy ny vahiny. Ny fadiovana, ny fandaminana tsy tokony andrasana vahiny vao atao fa tokony atao foana amin'ny vanim-potoana rehetra satria ny mponina Antananarivo dia mitaky an'izay. Zava-dehibe ny fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny vahoaka entiny hisorohana ny hoe mandroso mihemitra amin'izay fanapahan-kevitra raisiny. Ahina ho misy ambadika politika ny fahatongavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny fandraisantsika ny fihaonam-ben'ny komision ranomasimbe indiana eto Madagasikara indrindra ny eo amin'ny fifandraisa Madagasikara sy Frantsa. Hoy ny mpanao politika sady mpahay toe-karena Ralston Roger. Tsy izany ihany fa eo koa ny tsy firarahin'ny fitondrana ankehitriny intsony ny momba ireo nosy dia ny Îles Éparses noho ny taotry ny filoha avy any ivelany izay tsidika Madagasikara afaka herinandro vitsivitsy.
fa nararaotra ho an'ny filoha frantsay koa ny fitsidiana Madagasikara mba ahafahany makambogadany nosy Îles Éparses. Hoy ity mpamakafaka politika ity fanampin'izany dia tsy misy tokony antony hahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Hafahafa ihany ny fahatongavan'ilay filoha frantsay eto. Ny antony dia tsotra fotsiny hoe ny olona mikasika ny fitondrana frantsay, tsy ndreko sara fitondrana fa tsy mivoaka frantsay ny olona fitondrana frantsay dia izy manambany antsika amin'ilay alalan'ilay nosy miparitaka na Îles Éparses tsika io. Sahany mihitsy ny laza tany hoe ici c'est la France, ka raha tonga eto Madagasikara izy dia ahina misy koa izy tena hoe ici c'est la France koa, satria ilay mpitondra antsika tena matabatra be ny Andriamatoa Macron ary tsosaha mihitsy izy hiady an'io. Zany rehetra zany ny ohatrany hoe mahatonga hoe inona moa ny antony hatongavany eto raha izany. Mibaribary fa tsy misy raharahin'ny fitondrana ankehitriny ny fiadinany Îles Éparses amin'ny fahatongavan'ny filoha frantsay eto Madagasikara raha ny fanazavana ihany. Tsy nahenona feo koa ny teo amin'ny fitondrana mahakasika io resaka Îles Éparses io hoy ihany Ralson Roger. Manantena mihitsy aza manantena an'io fa Andriamatoa Rajoelina tsy ady an'io mihitsy. Tsy ady an'io izy satria firy taona zay tsy netsika mihitsy, tsy sininina mihitsy. Aminay zany midika fa tsisy fanantenana mihitsy raha fitondrana ny Andry Rajoelina no andrasana amin'ny Îles Éparses io. Efa mataona maro zay ahemitra foana, tsy resahana akory. Minoana reo fa tsy samy resaka an'io izy rehefa tonga eo Andriamatoa Macron. Dradradradraina ho tany demokratika i Madagasikara ka tokony omena fahafana malalaka neo hevitra sy ampiseho ny tena zava-misy eto amin'ny firenena malagasy mba tsy ho voafitaka sy tsy ho sarotsarona ny tena zava-mitranga eto amintsika hoy ny fanamafisany. Raha tokony izany amin'ny tany demokratika rehefa tonga ohatran'io filoha frantsay dia avy aloha ny olona omena lalana malalaka ilahatra eny amin'ny arabe, hitondra banderole milaza ny eo am-pony avy na ampanohana fitondrana io na ampanohatra ny fitondrana. Zany ny lalana ny tany demokratika. Gaga ihany ny tenanay satria toa nisy procession teo tamin'ny havatsika silamo reo, lamina tsisy ninona angamba ilay izy nisy filarana. Avy aloha amin'izay ny olona neo ny heviny. Andriamatoa préfet moa dia gaga mihitsy zay hoe ahoana marina ny heviny satria tokony avelany mihitsy hoe tonga Andriamatoa Macron avy aloha ny olona tana banderole samy milaza ny eo fihetseham-pony eo. Fa raha tsy zay dia voafitaka indray Macron dia laza indray ry zareo fa milamina Madagasikara, tsisy ninona eto Madagasikara, mandeha ny demokrasia. Fa raha zay ny tena fantany hoe mariny misy tokoa ny demokrasia, avy aloha ny olona laza ny heviny, avy aloha ny olona laza banderole. Zay moa zany takan'izay zay hoe aloha zay meo ny hevitray amin'ny fahatongavany filoham-pirenena reo, tsy Macron rery fa ny filoha Seychellois, filoha Comore reo zany filoha mitovy daholo reo dia zo zany milaza amin'ireo hoe zao misy aty aminay aty. Aloha hitan'izao tontolo zao zany tena marina eto Madagasikara. Manoloana izany mila olona tia tandrazana sy mitady tombontsoa ho an'ny vahoaka ny fitantanana amin'ny firenena. Mivoaka ny vaovao ankehitriny fa nivoaka ny fonja omaly ilay manamboninahitra Paul Rafanoarana. Tsy fantatra mazava treto ny momba ity famoahana ity. Saingy mampiahiany mpanao politika sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena ny fifandraisan'izao fanapahan-kevitry ny fanjakana izao sy ny fandalovana ny filoha frantsay eto amintsika ny 13 sy ny 14 aprily ity. Ny tena mahagaga hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera dia ny tsy fisiany fanazavana avy amin'ny fanjakana malagasy indrindra fa ny ministry ny fitsarana manoloana ity raha ity. Fa maninona ny fanjakana no tsy miteny mazava. Tokony misy filan-kevitry ministra maly naninona ny ministry ny fitsarana no tsy nanao tatitra sy fampitanam-bava tao anaty filan-kevitry ministra mba hosoratana ivoaka amin'ny filan-kevitry ministra hoe nafindra nakany Frantsa ny voafonja Paul Rafanoarana. Fa ataonareo antsokosoko ve le zavatry fanontaniana ny apetrako. Ambarao an'le vahoaka hoe inona ny zavatra misy na voaka sa tsia. Satria
tsy haiko zaho mety taraiky satria Tembatrozaka androany zany miezaka makalisa publication ny hitako hoe io de afatry ny namana mametraka hoe lasa ompol hony fa tsy nahita aloha za ny filakevitry ministra amiko no heveriko fa amin'ny fomba ofisialy ampitanany zany ho an'le vahoaka raha ohatra ka satria maly alarobia notononina hoe lasy de maninona raha ohatra ka tao anaty filakevitry ministra ny ministra fitanana mba manao fampitanam-bava ohatra natao nanao fampitanam-bava mikasika an'izao fampitanam-bava mikasika an'izao de mba natao fampitanam-bava tao ahita le voaka malagasy nytatry filakevitry ministra aveo hoe lasa tokoa lay voafonja Paul Rafanoarana satria be da be zany fanetsika de mahita hoe rehefa nahiditsika ny taratasy nataony teo amin'ny firenena mikambana nahiditsika ny mikasika ny taratasy nataony la ilo olona frantsay de mahita hoe ho avy ety le filoham-pirenena frantsay de otsika hoe io zany bagazamain ny président Emmanuel Macron rehefa mody izy ny azo antoka hoy ity solom-bavamboaka ity de ho betsaka ny fifanarahana hitranga eto amin'ny firenentsika raha izao zava-misy zao no jereny ny filoham-pirenena raha teo tsy malagasy fa mizaka zo-pirenena vahiny ho iatrany Irazara-Pierre Fidèle anao raha teo anao filohan'ny republika manana an'le 20 centimetatra mazava ny tenin'le olona hoe teratany frantsay seketsika nohatra zao le teratany frantsay ozy le sazy de tsy manaiky izy oay ny olona sarotiny amin'ny anazy fitsika tsy sarotiny amin'ny atsika fa ny olona sarotiny amin'ny anazy teratany fitera ataony problème ty aminao ty sokiriny tonga de hoe loarany avy any hoe totiny anay fa oentinay mody mainky fa raha zavatrafo zany fa ny atsika na ny arenatsika romentsika ny olona hoe io eto de ny anay ndray sazinay ny anay ny gasy miaro ny tanyrazany sy ty tanyrazany ny olona sarotiny amin'ny anazy fitsika tsy sarotiny amin'ny atsika io ny atsika adebaka atao dalaly hoe io rofo ny arenakibony taninay na karary na tsy asalama na hiteraka problème na iny de rofy fa zay gasy ohatranay mbola manakatsakana an'izany gadranay amenay sazy miantona orohoronay fanamborana fa ny olona sarotiny amin'ny anazy ny gadrainao ary mbola loarany de avoakany tao de anao tsy samy teny akory am'izay fa sifotra lanaty mangina hoe ahoana ka izy iny manina raha miteny hatra zao ahoana moa ny inonao zany androany fa io président ny république Andry Rajoelina io avita iady ny Ilze Parsa iverina Madagasikara gadra ary tsy voatazona raha tsy aivona dia efa nanambara ny groupe de travail sur la détention arbitraire eo anivon'ny firenena mikambana fa tsy aradrariny ny fitazomana amponja any Paul Rafanoarana ka mangataka ny famitsorana azy aingana tokony hitaky an'izany la Frantsa ary tokony ampiatra izany raha ny nambaran'izy ireo ny 14 marsa laza teo no amafisin'izy ireo ihany koa fa tsy azo ekena raha avela amin'izao ny zava-misy izao ny teratany frantsay ka nangataka tamin'ny filoha frantsay izy ireo manoloana ny diany ho aty Madagasikara mba anao izay ampifandanjana ny fifandraisana ara-diplomatika tadiavin'ny fanjakana malagasy indrindra momba ny Paul Rafanoarana ka ahafahany mody aingana any Frantsa andrasana ny fivoaram-baovao. Lavin'ireo ben'ny tanàna eto Antananarivo sy ny manodidina ny fanapahan-kevitry ny JIRAMA iroso amin'ny fanovana ireo compteur tsotra ou compteur prépayé antony roa raha ny fanazavana no tsy aneken'ireo commune izany eno tsy fisian'ny fampiresana mialohan'ny fanapahan-kevitra fa eo ihany koa ny mbola fananan'ireo commune vola amin'ny orinasa JIRAMA raha ny fanazavana dia misy vola amin'ny alalan'ny taxe sur taxe izany hoe ampahambola amin'ny alalan'ny facture alohan'ny isa-tokantrano ho fandoavana ny facturan'ny commune. JIRAMA tonga analan'ny compteur no namantaran'ireo ben'ny tanàna fa ovaina ho prépayé ny compteur any ka fandroana no nahazo ireo mpiasan'ny JIRAMA tonga anatanteraka izany raha ny fanazavana avy hatrany. Tokony isy ny fifampiresana, tokony isy ny fampahafantarana mialoha fa tsy andeha samy rery ny JIRAMA natanteraka izay hevitra heveriny fa mety aminy. Satria izao mantsy ny tsy mampitovy aloha ny ministera sy ny commune. Ny commune dia manana petraboly eo anivon'ny JIRAMA amin'ny alalan'ny taxe sur taxe. Ahoana zany no ifanarahana amin'ny JIRAMA amin'ny fandoavana an'io compteur prépayé io raha ohatra ka iova amin'izay tsika. Ny commune ave no andeha any isaky ny landy ny atao hoe crédit ao anatin'ilay carte sa ny JIRAMA no tonga tia manatitra an'le izy makaty amin'ny commune. Inona no
antony anovanala izy compteur prépayé. Asa-panjakana no atao eny anivon'ny commune, anahirana ny commune ny fihazakazahana eny anivon'ny jirama raha toka lany ny fahana kanefa ao anatin'ny ora fiasana no itrangana izany. Amoaka vola indray ve izany ny commune amahana aingana ny compteur kanefa misy vola efa raisin'ny jirama amin'ny alalan'ny taxe sur taxe ho iatrany ny fanazavana. Ka raha ohatra ka misy ny fatapahan'ny jiro amin'ny alalan'ny compteur prépayé dia amin'ny fomba ahoana zany no anohizana ny asa-panjakana eto amin'ity commune ity. Mametraka fanontaniana zany tenako amin'izay fotoan'izay ka hoy aho hoe angambany tsy tokony ataon'ny jirama ohatry ny olotsotra ny commune ka tonga de hoe rehefa tsy maloa facture ianao de mandoa 5%. De ozy izy zay hoe rehefa tsy alohan'ny jirama ihany koa ve zany ny volan'ny commune de tokony isy zanany ohatrin'ny mipetraka any satria vola matory izy io fa tsy vola ampiasaina nefa raha ohatra ka ampiasaina ety anivon'ny commune io ahafahana mafita fotodrafitrasa be dia be. Ny fanaraka avokoa ireo ben'ny tanàna rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina fa tsy anaiky ny firoson'ny jirama amin'ny fanapahan-kevitra io. Raha tsy averin'ny jirama manontolo aloha ny vola nalain'ny jirama amin'ny alalan'ny taxe sur taxe. Filan-kevitry ny ministra tamin'ny taona 2024 no nanapaka izany ary tafiditra ao anatin'ny fepetra azahoana ny FEC sy ny FRD raha ny vaovao azo andrasana ny fivoaram-baovao. Isy ny etsika ataon'ireo olom-boafidy tiako i Madagasikara eo anivon'ny commune Taratamaty amin'ny faran'ity herinandro ity. Tanjona amin'izany ny fisaorana ireo vahoaka nametraka fitokisana ka nahatonga azy ireo ho mpanolotsaina an-tanàna raha ny fanazavana. Ny antoko moa zany antoko politika fa kosa tsy maintsy misy resaka politika tsy sanatria hoe resaka politika hoe manahirana fa fameloma maso ny fikambanana fokotim anatrehan'izany mba de tsy maintsy mifoana ny fampihofanana maolo-pirenena vanina zany hoe fiofanana reny resaka momba ny lalàna sy vaovao sy momba fananatany sy momba ny zavatra rehetrarehetra éducation civique rehetrarehetra reny fampihofanana betsaka zay fa natolotry ny comtim nandretry nyzay elabe zay de izay foana no tsy maintsy ataonay de aorinan'io de efa misy fiofanana miantaona foana moa zany efa nazatra fa de efa miomantsika fa fanabiazana entina mianaratra zay ny raha. Eny Amboripotsy no anatanterahana ity fionana eo amin'ny sampikatroka tim sy ny mpanohana ny tim ao Talatamaty ity raha ny fanazavana. Araka ny didiny sy ny avin'ny filoha Amerikanina tamin'ny fiandohany ity herinandro ity, niakatra 7.9% ny abalain'ny Etazonia amin'ireo entana avy aty Madagasikara. Etsy andanin'izany anefa tsy mitsatra amin'ny totongana ny sandany ariary. Raha ny tarehimarika farany avoakan'ny banky foiben'ny Madagasikara zao 5,100 ariary mahery ny euro iray ary 7,770 ariary ny dolara. Mila manana politika mazava ny fanjakana mba hamaro toerana ny sandam-bolantsika indrindra eo amin'ny fanafarana sy ny fanondranana entana. Tsy mifandanja manko ny fanondranana sy ny fanafarana entana hoy ny mpahay toekarena Erason. Ogoavana ny fiatrakan'io fiakaran'ny aba ho 7,900 ariary Amerikana amintsika io ho iatrany ny fanohi-kevitra. Ny antony fototra mampatonga ny sandam-bolantsika tsy maro toerana dia hitatsika fa tsy maintsy ambony kokoa ny fanondranana raha ny fanafarana ny exportation na ny importation raha ny balance de paiement-tsika zany dia atao hoe déficitaire foana ny balance commerciale de déficitaire foana dia zay no anisany mampatonga zany tsy ampy ny fanondranantsika raha ny tokony izy aloha zany dia nickel sy amin'ny alalan'ny chérite ambadiviny no ny eritreretina hatramin'izay ahafahana manovan'izay zavatra zay dia ny exportation antsika koa dia ho avy koa zany zao ny AGOA anisan'ny exportation antsika kanefa isy impact goavana be ny tarif douanier izay apetraky ny États-Unis amin'izao fotoan'izao c'est hoe 47% li izay misy fiatraikany amin'ilay zany ny effet-n'ilay zany na hoe miena ny fanafarantsika fandefasantsika entana any ivelany dia lasa mitotongana indray ny déficit commercial atsika dia dikan'izay lasa misy indray ny dévaluation ny taux de change. Tsy maintsy miara-miasa amin'ireo firenena matanjaka isika ho iatrany ity mpana toekarena ity satria izy fiatraikany ara-toekarena sy ara-sosialy ny fiakarana 7,900 amin'ny abalain'ny Etazonia amin'ny fanondranana.
tokony hanana politika mazava raha-toekarena ary mila manao safidy ny fanjakana malagasy amin'ireo firenena izay iarahiny fa tsy hijanona ho avony. Tsy azotsika tombo ny fialokalofana ho avony ho hiatrany ny fanazavana. Isy fiantraikany ratsy dia ratsy amin'ny toekarena malagasy moa zany ankoatran'ny efa hoe efa misy famatsim-bola avy any amin'ny amerikanina izay efa no tapahana tahaka an'izay ohatra ny tetika success izay amin'ny resaka fahasalamana dia tokony misy fiantraikany ngeza be zany zany amin'ny sosialy indrindra fa amin'ny tontolo ambanivohitra izay nisy ny fanampiany fa vao maika hiampy ny zay impact économique social zany zao ny resahana teo hitatsika mety fiantraikany dia ho avy indray ny économie ny irariana zany dia mba hoe hisy fiatsarana anana politika économique tena fanandrify amin'izay ny fitondram-panjakana fa satria tena sarotra no hiatrika an'izay mino tena mila manana politika diplomatie antsika konkoa mila mazava mandeha makaisitsika aloha zany mba ahafahantsika miankiny tsy manana allié anankiray fa raha vao eo ampovoany itsika dia tsisy tombona antsika mihitsy aloha zay raha ny fahitako anazy. Sarotra ny fiatrehana ny fisondrotana ho 7.7 ny abalaina amin'ireo vokatra malagasy raha ny fanazavana hatrany. Ankoatr'izay, mbola baraingo ny ho avy ny fifanarahana amin'ny AGOA izay ho tapitra amin'ny volana septambra ho avy izao. Isan'ny fototra iorenan'ny demokrasia ny fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra sy mitoro ny marina eo amin'ny toerana misy azy. Raha ny hita sy misongadina eto amintsika dia mitombo hatrany ny tranga fampitahorana sy famoretana atao amin'ireo mpanohitra sy ireo tsy mankasitraka ny tetika asa-panjakana na koa ireo fitrandrahana miteraka korotana eny anivon'ny fiarahamonina. Isan'ireny ny resaka basy toliara. Miteraka hialalina amin'ny fiarovana fahalalahan'ny tsirairay aneo hevitra sy anao ny hetsika ny zavamisy hoy fanehoan-kevitra. Rehefa ohatrany ahoana zany ny préfet zany hoe tompona ekipahafana voalohany no manome lalana ny olona hidina na hitaky ny zony satria zao ny antony rehefa manao ny ataony ny pomba ny lay fitrandrahana dia tsy misy resaka hoe autorisation hoe tsy misy resaka hoe nisy mpitandro filaminana nanao bombardement na tamina lacrymogène tsisy fanakatsakana na nanankiray betsaka nitsanga ohatran'izany na tamin'ny fotoanany 8 mars nisy fihetsiketsehana nataon'ny pomba zareo sisy fa rehefa ohatrany ahoana zany ny olona mitaky ny zony indray ny tsy pomba dia mivoaka le resaka voakan'ny préfet hoe tsy maintsy mankalalana satria saode ny zavatra ankana lalana ny raha ny lalàna dia mazava ho azy atahorana sao dia mba hoe hisy fampotehan-javatra atahorana sao dia mba hoe hanembatsembana ny filaminam-bahoaka. Inona moa ny filaminam-bahoaka voatsembatsemban'ireo olona ny ataoko hoe nanao fitakiana ampilaminana tany amin'ny tany malalaka fatatsika tsara zany andaboy zany fa toerana midadasika be désert no any raha ohatra tsika hoe alapasika no any tsisy ninona dia zavatra tsy mitombona mihitsy zany ny filazan'ny préfet amin'le hoe tsy maintsy mangataka lalana. Ery famoretana no nasetry ny mponina tao Toliara raha naneho ny heviny sy ny taky ny zony manoloana amin'ny fitrandrahana amin'ny Fasimainty ao Andaboy raha ny fanazavana. Tsy afaka miainan-kalalahana koa ireo mponina fa ny jadona no hita taratra. Ny mazava ho azy tahotra fotsiny satria raha ny tokony izy tokony ampiasana hery famoretana averiko indray hoe hery famoretana mihitsy reny olona reny satria olona tsy mitondra ninina olona tsy manompa olona tsy mamaky ninina no bombardenao na lacrymogène no vonoinao ary indrindrindrindra esorinao amin'ny zony dia mazava ho azy zany fa trindry miaro fanarotapa atao hoe fanampara-pahefana zay atao hoe dijadona no entina amina olona mitaky satria moa ny antony averiko foana nefa matory olona reo mitaky dia misy zavatra marary azy eo voaresaka foana moa zany hoe mitaky izy ahoana io resaka tany io hitrandrahana io mazava ny voaresaka lalàna mahakasika an'izany ary mety mahatsapa le olona misy fanitsakatsahana lalàna ao ahoana io resaka resahana foana moa hoe lay mety ho fahasimbany ny tontolo iainana satria mety hitan'le olona hoe misy tandrify an'ireo valajavaboary eritreretina hoe voaro na aire protégé tafiditra ao anatin'ny zay périmètre hotrandrahana sy tafiditra amin'ny fivezevezeny reo ataoko hoe fiara maventy.
manoloan'izany tsy misy mifampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ary tsy izany ihany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny zava-misy mahakasika ity raharaha basy toliary ity ho ihany ny fanamafisana. Vazy fa mahitsakitsaka ny demokrasia zany. Voalohany aloha zany ny fanampenam-bava. Ny faharoa ao anatin'izany dia ilay famoretana fotsiny satria fantatsika tsara fa nisy colonel Fanampery zay nisamborina natao ao toliarany tompoko misy tribunal première instance fangany ny procureur ny toliara nga tsy manana fahefana ibaiko ny fitsarana amoana an'izany de nalefa sistany le olona zay moa fomba fanao ratsy zany. Ny fahatelo farany dia ny fanitsakitsahatsika ny lalàna satria raha miteresaka demokrasia tsika dia tanitandalàna izany. Fa maninona moa zany tsika no tsy mampiatra an'ireo lalàna ny fanarahana ny resam-pirenena satria fantatsika tsara fa Madagasikara dia anisany nanao ny ratification ny lalàna mahakasika ny zon'olombelona. Voahitsakitsaka araka izany ny zon'ny vahoaka ao Toliara mikasika ity fitrandrahana fasimainty ao an-dabo ity. Voatohitohina koa ny zon'ireo mponina tsy mankasitraka ny basy Toliara satria tsy misitraka vaovao marina, indrindra moa ny tsy fisiany vaovao mazava momba ny cahier de charge izay tsy hay mazava ny antony tsy hamoahana izany hatreto. Ilaina ny fisiany mangarahara sy ny fiarovana ny fiarahamonina ao Toliara ahafahana mamaha ny olana misy eo an-toerana raha ny fanazavana trany. Nidina an-dalambe ireo mponina ao amina tanàna maromaro distrika Anambanja. Toerin'izy ireo nitetika asa fitrandrahana terre rare izay kasain'ny orinasa Arena Resources ho tanterahana ny an-toerana. Isan'izany ao Ampasindava, Ambody Finesy, ny amin'ny commune Antsirabe sy Ambali. Indroa isan-kerinandro ireo mponina no mitokona manohitra nitetika asa raha ny loharanom-baovao. Raha ny fanazavana ireo mponina ihany koa, efa manomboka ny fanesorana ireo olona amin'ny tany manoloana ny fitrandrahana izay kasain'ity orinasa ity ho tanterahina. Miteraka voka-dratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ny fotom-pivelomana ireo mponina ny fitrandrahana, antony hanoherana izy ireo nitetika asa raha ny fanazavana. Anisany hoe tsy manaiky izao fitrandrahany Arena Resources aty Ampasindava. Ka noho izay dia manao mitsangana eto zay milaza magnambara amin'ireo mpitondra fanjakana ambony fa tsy manaiky zahay ary mampitsahatra atsahary koa izao fitrandrahana zao mba tsy hisy aty Ampasindava. Satria anisany manimba tontolo iainanay, manimba volonay, manimba ny hoavinay tanora. Satria eto toerana izay ipetrahanay hatramizay. Zay vehivavy eto Ambody Finesy, commune Antsirabe, tsy magneky, tsy ekenay, manimba fotom-pivelomanay, manimba fotobolinay, ary miangavy ianareo mpitondra fanjakana any ambony mba hitsinjo zahay vahoaka an-tantsaha. Satria ino ato mandroboka ny tontolo iainana raha ho tsimbasiny zay le vahoaka malagasy eto aeta ny pitraha. Magnambaranao mpitondra fanjakana any ambony mba tsy hagnamia permis ireo orinasa anditrandraka aty fatry Pasindava fa potiky ny vahoaka malagasy aty fotony. Atreto tsy mbola nisy ny fifampiresahana ny arahana tamin'ireo tompon'andraikitra mahefa ny an-toerana manoloana ny fihetsiketsehana efa nataon'ireo mponina. Miandrandra vahaolana avy amin'ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo. Anafoanana ny tetikasa tsy misy atakandro. Raha ny loharanom-baovao ihany dia mikasa hamory ireo olobe ny tanàna sy ireo ampanjaka ny an-toerana ny avy eo amin'ny orinasa Arena Resources andresy lahatra ireo ray aman-dreny ireo anaiky ny fitrandrahana. Tsara moa ny mampafantatra fa akora tena ilaina amin'ny fanamboarana ireo fitaovana avolenta ny terre rare. Fitaovana marobe ny tsy mandeha tsy misy azy. Isan'ny akora fototra amin'ny fanamboarana écran amin'ny finday na ny vata fahita lavitra ny fiara elektrika. Izany hoe ilain'ireo orinasa misehatra amin'ny teknôlôjia avolenta ny terre rare. Resaka lamôta ao Frantsa no tena asa nataony Sylvain Subervie. Teratany vahiny hafa ny asa teto Madagasikara no nisarika azy hitsidika any Madagasikara ka natonga azy teto ny taona 1770. Tsy nietsika teto Madagasikara intsony ny tenany taorin'izay fa nisehatra tamin'ny asa fanaovana kanto amin'ny alalan'ny asa vy sy vato, fampiasa fototra toy ny quartz, kojakoja toy ny ravaka ao an-trano sy fandravahana tanàna no tena asa ataony amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Dia tamin'izay zany nanomboka nanao asa vy satria ny asa vy zany le asa hoe
tsy mba misy hoe na resaka hoe raha misy simba le izy dia afaka amboarina afaka toizana dia tamin'izay zany izy nanomboka nanao ny resaka ohatrany hoe ao an-trano zany a ny fanaka ny lampojiro dia tao arindrina kelin'izay dia nanomboka nanao ny asa lehibe ohatrany hoe ny sculpture zany dia reny zany noentiny nampitaina teto Madagasikara voalohany dia avy eo nentina any tany ivelany zany dia izy zany nenazy amin'ny voalohany izay zavatra hoe tiany zany dia aingam-panahiny iny atao voalohany aloha fa tsy miandro hoe izy vidy dia ao aorianan'izay raha hoe misy petit le izy dia izay vao varotana le fa ty vertige de la cour ty zany tsy commande mihitsy fa tena aingam-panahy voka fotsiny tamin'ny 10 taona lasa dia zao izy zany vao vidy. Vertige de la cour no vokatra farany ho avoaka ny 17 aprily izao 5 taona no namolavolana azy raha ny fanazavana ankoatran'ny Sylvain Chuberville dia misy malagasy maro miara-miasa aminy mamoaka ny aingam-panahy ho tena izy raha ny fanazavana ihany ny firenena any ivelany tena manjifa ireo vokatra atreto raha ny fanazavana. Nanatso ny didim-panjakana vaovao indray mahakasika ny fampiakarana ny aba-tseranana amin'ireo firenena mifandray ara-barotra amin'ny États-Unis ny filohan'ny pirenena Amerikana Donald Trump omaly. Firenena maro maneran-tany no voakasiky ny fampiakarana ny aba-tseranana ka manomboka amin'ny 10 isanjato ka hatramin'ny 10 isanjato zany raha ho an'ny Samoa manokana. Tsy tafiditra ao anatin'ireo firenena nampiakarana aba-tseranana 10 isanjato no miakatra kosa i Rosia araka ny lisitra nivoaka, i Ukraine ankilany, akany États-Unis aba-tseranana 10 isanjato ny entan'izy ireo. Nambarany Donald Trump nandritra ny lanteniny fa natao mifanaraka tamin'ny aba alain'ireo firenena amin'ny entana avy any États-Unis no nikajiana ny aba alain'ny États-Unis amin'ireo entana miditra ao aminy. Isan'ireo firenena voakasiky ny fampiakarana ny aba-tseranana i Madagasikara. 7 isanjato no aba alohan'ny Madagasikara manomboka eto. 7 isanjato no alain'ny fanjakana malagasy amin'ireo entana rehetra avy any États-Unis. Iteraka vokany lehibe ho an'ny Madagasikara eo amin'ny fanondranana ireo entana avy eto an-toerana ity fepetra vaovao ity, isan'izany ny fanondranana lavanila. Izy fetraikany mivantana amin'ireo orinasa 7 isa ihany koa tafiditra anatin'ny AGOA izay manana mpiasa manodidina ny Enal ny fampiakarana ny États-Unis ny aba-tseranana. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanara-baovao, tombony lehibe ho an'ny Amerikanina kosa ity fanapahan-kevitra noraisiny ity. Vola tsy hita pesipesena no vinavinaina hiditra anaty kitapom-bola ny États-Unis atao anatin'ny 10 taona raha nambarany mpanolotsain'ny filoha Donald Trump. Hiatra manomboka ny 5 aprily ho avy izao ity didim-panjakana ity ho an'ireo firenena nandoa aba-tseranana 10 isanjato. Ny 7 aprily kosa ho an'ireo firenena voafaritra fandoa aba mihoatra ny 10 isanjato.